raha misy mpiasa-panjakana ambony, raha misy manamboninahitra, raha misy mpitsara, raha misy administrateur civil, mbola madio tanana mihaino ahy amin'izao fotoana izao, amporisiko an-tanandroa izy ireo mba ho mailo amin'ny fanatanterahana ny baiko omeny mpitondra. Marina fa manampahefana anome baiko ny mpitondra fanjakana, satria ny vahoaka ny fidy azy no namindra ny fahefany aminy. Na izany aza nefa tsy manampahefana anome baiko tsy ara-dalàna ny mpitondra, de baiko mifanohitra amin'ny lalàna velona, baiko mifanohitra amin'ny fomba amampanao mahazatra, baiko tsy manaja ny zo maha-olona. Raha izany no mitranga, zany hoe raha manome baiko tsy ara-dalàna ny mpitondra fanjakana, alohany hanaovan'ny asa tokony hangataka baiko antsoratra, ordre écrit, soratana amin'ny taratasy ofisialy, misy ny anarana sy ny sonian'ny mpitondra ireo olona ireo, satria kodiaran-tsarety ny fiainana. Ny mpitondra izay ambony androany mety hianjera raha ampitso ka ampamoahana amin'ny fitantanana tsy manjary nataony. Miala bala foana nefa izy ireny ka ireo olona nanatanteraka ny baikony indray no tondroiny ho nanapa-kevitra samy rery. Mba tiako zaraina aminareo manamboninahitra ao amin'ny OMC sy ao amin'ny EMO, ny tantarany manamboninahitra frantsay manana ny maizy azy, dia ny général Henri Poncet. Mba hakanareo lesona, manana traikefa ary miaramila betsaka no ianareo izany général frantsay izany, ary mahay lavitra izy raha oharina aminareo, satria sady nivoaka tamin'ny Saint-Cyr no manana ny mari-pahaizana docteur en économie, général de corps d'armée, kintana 4 no gradiny. Ary zany gradiny zany dia azony teny ambavabasy, fa tsy noho ny fahaizany mandady eo anatrehan'ny mpitondra, dia azony tany Liban, tany Tchad, tany Djibouti, tany Afghanistan. Izany général Henri Poncet izany no notendrena filohan'ny opération Amaryllis tany Rwanda. Izy no notendrena filohan'ny bourgade iraisam-pirenena ny OTAN tany Kosovo. Izy no filohan'ny COS, commandement des opérations spéciales sy ny sisa. Tamin'ny 4 izy no notendrena lehibe ny opération Licorne tany Côte d'Ivoire. Mampalahelo anefa fa rehefa tonga ny patsaretsy omby vava, izy no notondroen'ny mpitondra ho rangory fototry ny afo raha nandripaka vahoaka sivily ivoiriana tsy mitampiadiana ny tafika frantsay tamin'ny 4 dia afabaraka ny mpitondra frantsay. Miala bala ny filoha Chirac, miala bala ramatoa Michel Alliot-Marie, ministry ny fiarovana, ka ny général Poncet indray no notondroin'izy ireo ho nahavandoza. Tahaka izao ny teny nataony Rafitin. Ny général Poncet ihany no nanapa-kevitra samy rery namotika ny fiaramanidina Sukhoi nipetraka tao Yamoussoukro. Ny général Poncet ihany no nanome baiko namotika ny fiaramanidiny tafika anabakabaka ivoiriana rehetra. Izy ihany no nanapa-kevitra samy rery naniraka hélicoptère piady ny sakana ny vahoaka ivoiriana tsy hiampita amin'ireo tetrena tao Abidjan. Izy rery ihany no nanome baiko ny COS tamin'ny 6 novambra 4 namoaka an'ireo miaramila ny colonel Destremo tafahitsiko tao amin'ny hôtel Ivoire, ary mbola izy ihany no nanome alalana andro miaramila ireo nitifitra ny vahoaka ivoiriana. Raha tia andalina momba an'izany ianao mpiaino, vakio ny gazety boky Jeune Afrique tamin'ny 4 oktobra 2015 nosoratany mpanao gazety François Soudan ambany lohateny hoe l'honneur terni du général Poncet.